Vao hafa kosa entitra tanteraka ny fiadidinan'ny tanàn'Antananarivo renivohitra amin'ny tsy fahafahan'ireo sarety sy posiposy mifamezivezy mandritra ny fotoana mahabetsaka ny fiarakodia eny an-dalambe tsy andefitra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ireo tompon'andraikitra raha ny vaovao azo. Tsy mahazo mandeha eny an-dalambe indrindra rehefa amin'ny lera fivezivezen'ny fiara ireo sarety sy posiposy satria mety hiteraka fitohanan'ny fifamoivoizana araka ny nambaran'ny fiadidin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Laza ny tsy andefitra amin'ny fandikan-dalàna tokoa ny CEA. Isan'ny votra zany nandritra ny fihaonan'ny tompon'andraikitra ny fiadidin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra sy ny fikambanan'ny tompona posy sy sarety eto Antananarivo na FTPSA tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Ary io dia manao hoe antsoava amin'ilay orinasa, antsoava amin'ilay mpanjifa hoe anareo izay mampiasa sarety dia ataovy izay hoe ampiasana azy amin'ny ora izay tokony hoe irany fanjafana mianaovana azy fa tsy hoe alefana rofitsy ilay sarety dia manjary manana problema ilay tompo-tsarety satria moyen de locomotion daholo io. Nampisehon'ny fahavononana anajany lalàna mipetraka kosa ny FTSBA ary nilazany vonona ny anajany fandaminana mba hisiany marimaritra iraisana. Miezaka izay manatanteraka an'ilay izy dia manitsy an'ilay izy dia eo moa araka ny tenin'ny monsieur le coordinateur général teo anatin'ilay fifampirarahana dia tao anatin'ny dinga mihitsy hoe ny radio point izay tsy miakatra ao anatin'ny plein ville fa efa misy déviation aloha fa ny ankoatrin'ny hery de point zany afaka mitsofoka manao an'ilay asa indray izany hoe milera ny valitsasa mpahavony amin'ny 1:10 afaka mitsofoka aloha manao an'ilay asa tsotsotra fa rehefa ao anatin'ny lera de point fandanana mpiasa sy ny mpianatra rehetrarehetra dia miditra any amin'ny déviation sarety sy miposy izay ny marimaritra raisana. Mahatratra 500 ankehitriny isan'ireo ho mpikambana ao anivon'ny FTSBA nilaza ny anamboatra karatra matianina izy ireo mba ahafahana mandrindra araka ny antsankany sy andavany ireo mpikambana ao aminy. Mbola ivory kosa izy ireo ny sabotso avy izao andiniana izany fepetra no raisin'ny CEA izany ka nilaza ny anome valiny amin'ny alatsinainy avy izao.